Manakory antsika jiaby, bonjour, bonsoir. Bon, tsy lava resaka zaho fa manoloana ny toetra raha misy ao Madagasikara ankehitriny, am'zao tsika miteny zao, am'ty resaka nationalité de notre président en fonction. Donc iarahantsika malala ny zava-mitranga, zava-misy, hatramin'izay nahateo izy nitondra io firenena io, azontsika tsapain-tanana zany, ary tsy mila pirofo ho an'izay mbola mitady pirofo amin'ny hoe ohatran'izao na inona ny antony ilazana an'izao na inona ny ilazana an'izao, anareo anie miaina ao anatin'le fitondrany, ary ianareo manana pirofo mivaingana, mipaika hatrany amin'ny fiainanareo isan-tokantrano any. Ka inona koa mbola itadiavanareo preuve amin'ny zavatra tsy mety ataony fitondrana ankehitriny ao Madagasikara. Tsisy olo matahotra an'zany eto, tsisy olo matahotra an'zany eto. Na ny eto a Frantsa aza efa mihetsika daholo ny vahoaka frantsay eto koa mihetsika, satria tegna raha ampitahainareo ho za, raha ampitahainareo ny zava-misy ao Madagasikara sy ny aty à Frantsa de tegna mitovy satria i président-nay aty koa lany tamin'io 2017-2018 io de nanomboka teo ny herim-pamoretana, nanomboka teo fa talohan'izay ny mbola azoazo atao le fiainana ety am Frantsa aty. Asa raha manara-baovao nareo, hitanareo le hetsika ataon'ny vahoaka, ny gendarme, ny policier, ny rehetrarehetra zany tsy natao ntsony hiaro ny vahoaka amin'ny ainy sy ny fananany fa natao hiaro reo andian'olona vitsivitsy zay mitantana sy mitondra ny firenena. Ohatran'izay koa ny ao Madagasikara nandritra ny tamin'ny nahalany any monsieur Andry Rajoelina. Tegna mitovy, tsisy valaka amin'ny eto a Madagasikara. Ataovy ny comparaison raha tsy mino anareo, ampitahay ny sary amin'ny fandraisam-peo amin'ny fahitalavitra misy eto en Frantsa eto, raha manara-baovao nareo, fahazalanenareo ny antronareo amin'io resaka tiktok, resaka facebook, mba atsipazo lavitra ny sainareo ary jerevo ny zavatra important amin'ny fiainana fa tsy reny tiktok na facebook na inona na whatsapp na ino ny ampiasainareo. Nareo faly mandany andro, za manome tsiny ny malagasy tsy mba malala mifoha rehefa amy fotoana fifoazana fa eo vao menomenina rehefa manano mitsangana. Fa io tegna mitovy, tegna tsisy olo ampitahorinareo eto, tsisy olo ampitahorinareo eto. Ary ny kany iza moa ty, ny kany filoha mamim-bahoaka voateninareo iny mitovitovy amy kanaka ty ihany le raha mitovitovy amy kanaka ty satria za efa majeur zegny no nangatahako ny nationalité française. Azonareo moa zany safidy le raha araky ny voalazan'ny lalàna ao amin'ny teboka faharoa amby efapolo amin'ny lalàna ny constitution momban'ny inona ma ty passeport non momban'ny inona ma ty nationalité française et nationalité malagasy ao amy tany sy ny fanjakana ao Madagasikara, de very koa zany ny nationalité malagasiko satria izaho no nanao ny fangatana. Safidy zay, safidy zay. Ka ianareo mba mifoaza fa tena
tena grave ny manjoa ny firenenantsika e. Ataonareo hoe zay ty tsy faly mivolambolagna eto, tsisy raha tsy volagninay eto. Fa matsapa zay fa tegna mafy tokoa na mafimafy noho ny aty zany ny manjoa anareo ao Madagasikara satria eto aloha mbola tany azo atao hoe tàn-dàlana, tsy zay tiany présidentanay aty atao no atao, fa tany tena mampiatra ny lalàna, tsisy olona miandany amin'ny mpanao lalàna zany, misy ny corruption, misy fa zay tratra manao anazy de tsy maintsy hiaran'ny lalàna ohatran'ireny olona madinika mangalatra akoho, mangalatra omby, mangalatra hiaran'ny lalàna koa na ministra aza, na président aza, na gouverneur, na de io gouverneur io aza. Gouverneur io ne tsisy dikany, tsisy ilana azy, atao inona any am'faritra any foana io raha tsy vokisin'ny mponina any fotsiny io. Tsisy ilana an'io any. Atao ino? Atao mpanara-maso ny vahoaka any amin'ny faritra misy azy rehetrarehetra manodidina any Madagasikara. Zay no asany. Tsy mila an'zany akory i Madagasikara. Ohatran'ny lazaiko hoe ohatran'ny manao le fitondrana any Chine any misy ny gouverneur, misy n'inona. Fa atsika eto anie miteny hoe Madagascar, c'est un pays indépendant. Ou quoique, entre guillemets, raha nomena marina ny indépendance ny Madagascar sa natao formalité foana le raha hatram'izay fa natao le vandy zany mba hanodikodinana ny saim-bahoaka, sain'ny population malagasy. Ny marina ho avy ny marina zalahy, attachez vos ceintures. Le marina n'ity monde ity tsy maintsy tsy maintsy miboaka. Tsy maintsy miboaka ny marina n'ity zay niainantsika olombelona nandritran'izay décennie zay, nandritran'ny faranan'ny guerre zany, ny faranan'ny guerre mondiale zany, le farany teo iny, le guerre mondiale farany zany, le deuxième guerre mondiale, hatramin'iny no nananganana zareo reo fitondrana mafia dans le monde, mafia. Ka ny vahoaka miasa no manjary mitsipoipoy, mijaly, nefa anareo no manome ny angovo, anareo no mampiodina ny toe-karena, anareo no manao ny zavatra rehetra, ka tsy lôjika zany raha ohatrany hoe mijaly. Zay anie le raha e. Atsika zao ao anatin'ny ady efa nilazain'ny iza moa ty i président anay aty koa fa il a dit mot pour mot, on est en guerre. On est en guerre contre quoi? Mais c'est mazava ho azy le raha. C'est adiny bien et le mal. Adiny bien et le mal. Zay ny zava-misy ankehitriny iainantsika zao. Ary isaora an'Andriamanitra atsika fa samy vavolombelona ny zava-mitranga ankehitriny satria chacun a des choses à dire par rapport amin'ny fiaignana niaignany nandritran'izy jusqu'izao. Adiny bien et le mal. Ary efa nilaza koa ny président anay ity hoe la bête de comment dirais-je, la bête elle est là. La bête elle est là. Mais quelle bête il parle? Quelle bête il parle? Il parle de qui? Il parle de Satan, il parle des antéchrist. La bête elle est là. Donc atsika zany tonga de mafantatra avy hatrany fa adiny bien et le mal zany zegny ny zava-misy maneran-tany. Izy io tsy eto Frantsa foana, tsy any a Madagasikara foana, fa maneran'izao tontolo izao. Maneran'izao tontolo izao. Zay ny aoka ho fantatrareo rehetra. Tsy any Madagasikara foana io. Les peuples du monde ont déjà commencé les réveils
et rien n'arrêtera ce qui vient. Rien n'arrêtera ce qui vient. Ka za manentana anareo compatriote zay mbola mitavaovaotra, mbola mitavakavaka noho ny fatahoranareo. Za tsy manao hoe milanja antsy ianareo, milanja zay zaka hitanareo, fa manaova fihetsena pasifika ohatry ny ataonay aty andafy aty manao ny olona eo manko no ahitana ny olon-dratsy, eo no ahitana azy. Raha tsy mitondra zava-maranitra ianareo, raha tsy mitondra zavatra mety hahafaty anareo raha mampiatra hery aminareo izy, misy anie ny ino ma ty comment ils appellent ça? Les cours, les cours de justice internationale. Afaka mitsara anjareo tsara. Avelao zareo hanao ny asa ratsin' zareo fa eo no ahitanareo ny tena tarehin'le biby volanin'olo zay. Eo no ahitanareo azy. Mandehana mirodona manao rodobe eny amin'ny ao anatin'ny zonareo zay afaka manino ma ty afaka manao manifestation nareo eto en français eto zao. Ny maire-ny ville-ny Paris zany tsy manaiky am'le olona mandeha milatsaka an-dalambe. Nefa anatin'ny constitution, nefa anatin'ny zon'le olona no manao manifestation, maneho ny tsy fahafaliany amin'ny système politique ou social na am'rehetrarehetra zany maneho an'zay zany an-tanam-polo mandeha mitondra pancarte, mitondra banderole jiaby. De efa hita zio fa tegna hery famoretana koa ny anay aty. Atsika nareo mantsy milaza hoe fa nareo any no tena tena voa. Fa ny eto koa efa tena voa koa ny eto. Ary ohatran'io koa ny ambadika any maneran'izao tontolo zao mitovy aby daholy, any Venezuela, any amin'ny tany betsaka, tsy azoko tany isaina. Fa nareo mifoaza, aza manaiky tsony. Madagasikara tanin'ny malagasy zay mipetraka any, tanin'ny razambentsika io. Na misy aza ny fandehanan'ny malagasy sasany any ivelany ka maka ny zon'olom-pirenena any ivelany, raha maty moa zay aty, aiza ny andehananay? Tsy any zay milevina, satria any ny tany nipoiranay, any ny tany latsahan'ny tadipohitranay. Na de eo aza zany hoe io anie resaka nationalité zany anie amiko zay de resaka formalité foa fa tsy anao tsy ampanjary anao vazaha 100% zany. Fa iny mantsy resaka zo iny, samy olona manana ny fanapahan-keviny amin'ny fiainany sy ny hoaviny. Fa tsy tokony natao hamerezan-jo ny malagasy tompo tanàna any Madagasikara any. Samy miarana hitatsika, na zahay aty na nareo any fotony, samy mahita tsika hatramin'izay na teo io fanjakana io, ao ny doro, misy mandoro ville en entier any amin'ny faritry Mananjara. Satria misy projet tian'jareo atao amin'io toeran'io ka sarotra amindreo zany miteny amin'olona hoe nareo miala am'ty tany ty fa zay anie misy projet an'zao anaovanay standing, anaovanay anreranay trano building mijoalajoala, misy le projet ohatrohatran'izay any ambadimbadika any, ka zay no mahatonga azy atonga an'reo olon-dratsy reo maniraka le mpandoro tanety na mpandoro tanàna zany mba hampialagna le vahoaka amin'io toeran'io raha ohatra ny isan'ny atao hoe zavatra hoe naturel na accidenté. Non, ça c'est faux ça, tsy marigny zegny, aminakahy tsy marigny, c'est pas possible, même si c'est un truc surnaturel, c'est quasiment
impossible qu'une ville brûle chaque année dans la même période. Aiza ve ko anao zany président tsara fo zany mamim-bahoaka zany, ny asa vitan'ny sasany mialohanao, zay talohanao nitondra teo, fanahinina ravana, dorana, samy vavolombelona tsika rehetra ho za, samy nahita aby tsika azy io, inona atao hoe tsy zareo no nandoro azy fa mahay tsy haiko ny anino. Non, tamin'ireo fanjakana ny sesisesy teo ary Jafy Albert Ratsiraka, Manandafy, tsy mba nisy an'zany, fa miala tsotra vita ny mandat, miala tsotra zany efa tsy lany koa, de ny eo zany manohy le asa nataon'le sasany. Aiza ke iraiky ty zany de tiany ho soratany amin'ny Madagasikara iny tegna anarany izy sy ny fianakaviany, fa hoe atao hoe izy ny mahavita. Lalana tokanana, lalana 8 kilometra, tokanana efa falifaly anareo rehetrarehetra mianakavy. Tsy zay mihitsy, tsy ohatran'izay mihitsy. Io izy efa ny ankamaroan'ny lalana ao Antananarivo ao aza efa mety ho simba aloha lavadavaka daholo. Fa satria natao hanampena masonareo jamba tsy mety misokatra io. Maro ny zavatra misy, ao ny risoriso mahakasika ny vatosoa, de mino ve anareo fe araky ny voalazan'ny ministra ny aty tany hoe fa le vato nandeha tsaho be tany amin'ny réseaux sociaux iny, le vato milanja 90 kilos vato safira brut zany, milanja 90 kilos iny ozy le Ramsey hoe iny anie vato industriel iny fa tsy vato tsisy ilana azy iny. De mino ve nareo fa vato tsisy ilana azy zany de andeha atao anatina musée any Dubai. Hainareo tsara ny lazan'ny Dubai. Vato tsisy dikan'izany tsy ataon'jareo ho haingo trano ao fotsiny hoe ho haingon'ny musée an-jareo ao. Ny zavatra rehetra atao anatin'ny musée zany tompoko de zavatra misy valerany. Teo koa nisy koa ny momba le satroko ny Ranavalona. Iny moa zao efa tsisy miteny intsony iny, le natao exposition ao amin'ny musée quai de Branly, eto Paris zany, natao exposition ao. Nisy aza ny teny hoe nambidy, satroko ny Ranavalona, satroko ny Ranavalona. Hainareo tsara moa zany, satroko ny Ranavalona. Loharano nipoiran'ny malagasy. Anisan'ny loharano nipoiran'ny malagasy. Nandeha natao exposition amin'ny quai de Branly à Paris. Misy aza ny tsao ny teny laza hoe fa nambidy. Ka samy mavisavisa havako jiaby fa raha ty tokony tsy atao vita moramora. Tsy atao raha zao aza ny tena raha tokony ho izy aza, reo usurpateur reo manana trano aty ivelan'ireo, tokony saisissena daholo ireo trano nalaina tamin'ny antsokosoko amin'ny vahoaka malagasy, amin'ny tanin'ny malagasy, de averina ho an'ny malagasy. Averina ho an'ny malagasy satria harena iombonan'ny malagasy ray manontolo no nalain'olombitsy. Tokony averina any Madagasikara reo harena reo. Na tamin'ny fomba ahoana nanaovana azy, na tamin'ny fomba ahoana, fa tsy rariny ny vahoaka malagasy mahantra ankehitriny ohatran'izao fahadiran'ovana. Ohatrany hoe tsika zany tena tsisy dikany, tegna tsisy dikany amin'ity planeta ty. Fataon'olona sompotra fangalana fitahirizana sakafo ho an'ny zareo amin'ny firenena hafa zany, sy ny olombitsy corrompu ao Madagasikara. Anareo mifoazy anareo.
azaka tahotra zany, olona tsy mitondra basy ve nareo koa atahotra? Inona no atahoranareo? Misy anie les lois miprotéger les olona e. Misy les lois miprotéger ny olombelona, les droits de l'homme. Tsisy afaka mitifitra fahatany, tifitra mibarahely zany, na izany aza efa nataon'ity fitondrana ty, tifitra avy eo natao le zavatra andeha hanosorapotaka ny olona adversaire zany. Satria hitany izy io anie hitan'jareo vazaha anie izy io e, ary zay le stratégie ampiasain'jareo amin'ny faritry ny Afrika sy Madagasikara ray manontolo iny. Olona mpamadika tanindrazana foana no apetrakin'zareo eo amin'ny fitondrana, mba ahafahan'jareo mitazona tsara satria voabaiko le olona, anao mba tsy maintsy manao an'izao. Inona ary nidiany taty tamin'ny voatsy teo iny? Mety efa mafimafy angamba le pression zany e, la pression zany efa mafimafy zany la pression, de mety naka hevitra amin'ny homologue-ny aty izy. Tsy haintsika zany, fa araky ny fitendrazantsika hoe ny ahiahy tsy havanana, ny ahiahy tsy havanana. Fa misy ny enquête mandeha, ho hitantsika eo ny tohiny. Fa nareo mifoaza, manentana anareo malagasy zaho, mifoaza fa ianareo anie no motera principal ny fivoaran'ny économie ao an-toerana. Raha tsy salama ianareo, tsisy économie androso, tsisy tany androso. Mila salama tsaina anareo, mila salama vatana anareo, afaka miasa, zay no atao hoe producteur. Il faut que vous êtes des producteurs zegny. Voilà. Donc voilà. Je tiens juste à préciser tout ça parce que misy ao ministre ao reo vehivavy reo, zareo le tsy te ho very ny placen'zareo e, tsy te ho very ny ina ty ny ao anatin'ny vilanin'zareo fa mahazatra an'zareo satria miaina tsara, mandeha ny caviar, mandeha ny fetifety, mandeha ny champagne, mandeha ny tsy tian'zareo zany ho very iny, de tsy maintsy miaro sy manao avocat du diable na inona hitranga, na inona idona, na inona idona iny kitranga. Hain'zareo tsara, sont eux ils ont beaucoup à perdre. Ils ont beaucoup à perdre par rapport à vous. Satria haindreo tsara fa raha vao tratra eo ny laingan'zareo, raha vao tratra eo ny kolikoly rehetrarehetra nataon'zareo, zareo avy ery ambony ery, mivaringadiny avy ambony any, latsaka ambany aty, de nareo no mahazo le toerana. Ka tsy zay ny tadiavin'zareo. Ka izay no mahatonga zareo manao hery famoretana, coûte que coûte pour garder leur place. Quitte à faire un innocent victime, tsy ahoan'zareo zay. Pour eux, ce n'est qu'un être humain, une en moins, un être humain en moins, donc la vie continue. Satria mandeha ny caviar, mandeha ny fetifety, mandeha ny jet privé, mandeha ny zaka jiaby. Anareo e, tanymasiny koa izy io e. Anareo dieny mbola tsy mafana ho anareo mpitondra io, dieny mbola tsy mafana, miala moramora. Miala moramora fa i razambe io tsy hagnambela anareo io. Eto zaho mizaka mivolagna an'zegny. Eto zaho mivolagna an'zegny. Miala moramora fa be ny laninareo zay, andeso famianareo, mandeha mienatra mandeha amin'ny tany nagnapetrahanareo iarenanareo agny, fa foutez la paix aux Malgaches, foutez-leur la paix. Vous êtes trop gourmand, trop gourmand. Vous voulez monopoliser tout Madagascar, mais le Madagascar ne vous appartient pas tout seul. Hein. Madagascar ne vous appartient pas tout seul. Madagascar a des populations, plus de 27 millions d'habitants. Donc ce n'est pas à vous tout seul.
Donc, vaut mieux que vous dégagez. Vaut mieux vous dégager. Illico presto. Dégagez. Ampy zay ny hialatra ataonareo. Ampy zay ny fampijaliana ataonareo ny vahoaka malagasy. Ampy zay tegna ampy. Na ny zanaka malagasy aza tsy mahita haniky hohaniny, anareo ao ambonimbony ao mahita vola andeha ampianaranareo ny zanakanareo mandeha amy 150 millions, 150 000 euros, 300 000 euros, hein, ça c'est rien du tout ça, c'est rien du tout pour vous. Hein? Zay tiany mitsikilo koa e. Hainay aby ny tany misy izy io mba tsy mahalala ny tany misy ny tranonareo ety. Tranonareo, trano azonareo tamin'ny kolikoly nataonareo agny amin'ny firenentsika any. De aty anaovanareo ny blanchissement d'argent. Ary ety koa misy olo mitsikomba miaraka aminareo mba hanamora le fanaovanareo azy. Ataonareo fa tsy hain'olona ma izy io? Hain'olona io. Sao anareo manao anay ty dindery. Fa za tsy lava resaka fa ny haiko aminareo miala tsotra, avelao ny malagasy hitondra ny tanin'ny malagasy. Fa tsy anareo efa voky anareo e. Efa voky anareo mialà. Zay foana ny zavatra tiako lazaina eto. Nareo mialà. Zay fa mankasitraka mankatelina ho an'izay niaino, ho an'izay manana fanontaniana, ho an'izay tia hiresadresaka mba partager ny vidéo mba hamoaza antsika reo namantsika mbola matoritory reo, mbola dondrony le vola kely ameny Andry Rajoelina andreo rehefa tonga ny fifidianana. Ary ny mahagaga anie, tegna tsy mampitonga sainanareo mihitsy ary ny mahagaga isaky ny isy ny fifidianana eo zareo vao nareo zany mahantra pendant tous les quinquennats, les 5 années d'élection, après l'élection d'un président, mahantra nareo, mahantra fadiran'ovana rehefa tonga koa ny namaty tonga ny fotoana fanaovana propagandy, fanaovana anina de avy koa zareo mizara t-shirt, mizara casquette, mizara stylo, mizara cahier, magnome vola tsy mahavita fiainanareo firy io aby, hein? De eo anareo ty olona ty tsara, olona ty aiza nasianareo sainareo e? Aiza ny nasianareo sainareo? Aiza anareo tsy ambakain'ny olona? Satria omena kely anareo de fa merci, c'est comme si la personne est votre Dieu. Nefa raha tsy mahavita fiainanareo akory. Eo anareo vao mibabababa. Zay tsisy an'izao, zay tsisy an'izao, tsisy asa zahay, tsisy zavatra atao zahay. Mitsangana. Olombitsy ve de avelanareo hamono anareo? Olombitsy anie zareo io e par rapport à vous e. Raha misy aza de 1% de population malagasy no mpanefoefo ao anatin'io système fantatsika io. 1%. Donc 99% de vahoaka tsotra, vahoaka malagasy miasa, vahoaka mamelo tena, vahoaka mamelo ny vady aman-janaka, vahoaka mitady. Nareo mba misaina ihany ianareo. Zay ihany mba no afatra fa misy moa ny teny diso tsy tianareo avelao ambadika any. Io tsy problème io. Fa zay no mba teniko mba ataoko anareo mifoaza. Fa fotoanan'ny fifoazana zao.
ny olon-drehetra eto ambony tany efa mifoa manohitra ny didi-jadona, manohitra ny l'indifférence, manohitra ny zavatra rehetrarehetra tsy mety hatram'izay ny ainatsika zay. De zay no ataon'ny olombelona eto ambony tany, na aiza eto ambony tany. Jereo ny vaovao, jereo arao ny fahitalavitra avy any ivelany any io, aty ivelany io, jereo ary tandrinesa tsara ny zaka tantaraina, zaka ampita amin'ny olona rehetra zay manan-tsaina bien sûr. Fa misy amitsika io tsy ho avotra intsony ara-tsaina, fa zay mba matsilo saina zany mba mampita ho an'ny zay mba afaka mba mbola misy cerveau kely zany, tsy domelona ny fahasahiranana, tsy domelona ny mba misy cerveau kely zany mbola tavela ao mba hanarenana ny tsy mety hatram'izay. Zay anie ny but fa tsy hoe andeha hanao guerre, hanao von'olona e. Fa izy zay, samy maka ny tandrifiny antsika jiaby, ka mankasitraka, mankatelina ho an'izay niaino, tsy de mahay miresaka loatra i Mantsizà de manjary tsy de mahay loatra e, fa mba milaza fotsiny aho mba hamoazana anareo zay mbola matoritory, zay mbola zatra omena reny, zay mbola zatra tolorana. Nareo ve hitavanan'ny fanjakana andeha hanao tokotoky am'varavarananareo zany de hitondra aminareo hoe ity ny asa ho anao? Aza mieritreritra an'izay tsy ho hisy mihitsy zay, na aiza andehananareo tsy ho hisy mihitsy zay, fa izy zay. Ary ty koa zavatra mariko kely, ny tegna eo moa tsy ny ahitana hoe tegna hoe kolikoly avo lenta satria aiza ve ianaoko, hitady asa ny dianao, ka ianao mitady asa anie noho ny tsy fanananao vola anie no andehananao mitady asa, mandondona varavarana ny mpampiasa mba mitalao asa aminazy, sao mba misy asa azo ataonao mba azahoanao vola. Ka aza ny ao Madagasikara hatram'izay, na aiza koa ny Madagasikara misy le hetra, non misy le vola aloha am'le hoe timbres fiscaux amin'ny, fa tsy de ohatrany hoe sarotra loatra taminy taloha. Fa raha vao tonga teo ty olona ty, tady asa anao raha tsy manana 8 millions na 10 millions d'ariary anao, tsisy olo hakanao hiasa. Nefany ny andehananao tady asa anie hoy izaho averiko indray, de ny tsy fisiany vola aminao, ka aiza ny ahitanao hoe 10 millions na 8 millions na 7 millions takindreo ho an'ny poste anankiray. Impossible, non. Fa izy zay, zaka hoentiko ireflechissenareo kely e. Tsy te hiteny mantsy aho fa maro loatra ny zavatra hita zany, de mampietsika ny fo zany, de mba milaza zay mba ce que j'en pense moi, j'ai dit ce que j'en pense. Après c'est aux autres d'en juger bon ou mauvais, ce que j'ai dit là. Donc sans rancune, fa anareo mitsangana anareo vahoaka malagasy, mankasitraka sy mankatelina tompoko. Au revoir.